tokony ho tanterahana androany 20 janoary sy rampitso 20 janoary kosa ny fivoriana izay karakarain'ny FFKM dia niemitra amin'ny fotoana manaraka izany araka izao anjinjininy hoentina amintsika izao. Raha tokony androany no anombohan'ny fionana entina manana fivoriana tampony entina manana krizy izay karakarain'ny FFKM dia naemitra amin'ny fotoana manaraka izany. Araka nambarany mpikambana eo anivon'ny komité de pilotage na ny komité mpanomana ny fivoriana dia noho ny fifandrofian'ny fotoana amin'ny fivorian'ny SADC any Dar es Salaam no antony nanemorana ny fotoana. Mbola anisan'ny voalasa fa andrasan'ny komité mpanomana izay ahitana mpanao politika sy mpikambana ao anatin'ny CFIP ny valin'ny fionana tapon'ny troikan'ny SADC. Aorian'izay vao fantatra amin'ny fotoana natanterahana ny fionana eo amin'ny politika sy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny FFKM entina manana krizy eto amin'ny firenena. Ratsahiviny tao anatin'ny fanambarana samihafa izay navoaka ny taona 2024 dia nampiseho hatrany ny fahavononana hitondra fanelanelanana amin'ny krizy ny FFKM ary ny fotoam-pivavahana izay notanterahana ny 13 Desambra lasa teo no nambara fa fanombohan'ny asa izay tanterahan'izy ireo. Raha ny fandaharam-potoana dia isan'ny fivoriana tampony izay rahan'ny hery velona rehetra eto amin'ny firenena ary alohavana fionana ho fanomanana izany.